Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Tano mafy ny finoana miaina n'izany loha hevitra izany hatrany isika alahady 10 manaraka ny Trinité izay ombonantsika amin'ny alahadin'ny Aumônerie FJKM ary anio ihany koa riavana no anjarantsika amin'ny fankalazana ny faha-80 taona ny fitazapana ny folo alin-dahy. Iraintsika ny hira mitana ny firaisana entsika mideran'Andriamanitra. Isika ry Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masina mideranao misaotranao ny olonao rehetra misaotra satria mahatsiaro ny famonjenao ary no velominao ihany koa ao anatin'izany. Isaorana ianao ry Tompo Andriamanitra mitantana mandamina ny fiainan'ny fiangonana ny fitaizam-panahy indrindra raha mankalaza ny faha-80 taonanay izay amin'ny taona ity. Ianao Andriamanitra izay Andriamanitra tompony tafika no nandamina ny zavatra rehetra. Isaorana ianao ry Tompo Andriamanitra iny amin'ny fahasoavanao rehetra izay narotsaka ao tamin'ny fiangonanao, narotsaka ao ihany koa tamin'ny tokantrano tsirairay avy tao anatin'izany, fa indrindra ny mpanompo natsoinao amin'ny anaranao. Ankehitriny ry Tompo Andriamanitra mitalao aminao izay mianta aminao izay ny anamasinanao anay raha tonga amin'izao tranonao izao ka haneonao ny famindram-po, haneonao ampiterinao amin'ny fahasoavanao mandrakariva. Noho izany Jesosy dia mangataka indrindra izay mba ho marina aminay ny famonjenao ary entinao manamarina anay ihany koa. Fanahy masinao mitary lalana anay amin'ny fotoana rehetra, ahatsiarovanay ho fitafaray marina tokoa aminao ary ahatsapanay sy iainanay ny voninahitra ao Andriamanitra. Isaoranay ianao Andriamanitra izay nitantana anay eto amin'izao tranonao izao, eny ny mpanomponao rehetra izay miangona amin'ny anaranao amin'ny teny ity ka mba ho fiombonana, ho fiangonana tsy aroarom-parantsina ny fivoriana masina izay ho tanterahanay eto ankehitriny. Mangataka ary izay ry Tompo Andriamanitra ny haneonao anatanterahanao aminay ny soa rehetra avy amin'ny tranonao ka tsy verina foana izay raha hiala eto amin'ny teny ity. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka sady ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao anay manao hoe raha inay ao izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny anina saza ho anay ary mamelany ilokay
tahaka namelanay izay meloka taminay raza mitonanay fakapanahy anafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sinery ary voninahitra mandrakizay amen. Ny hira salamo 520 no iraintsika. Toerana ianareo ry havana. Manana ny sitrapony a tokony ho tandremantsika Andriamanitra, tokony ho arahantsika ampahany amin'izany no hitantsika ao amin'ny Romanina 7:1-20 hatramin'ny 4:20. Romanina 7:1-20 hatramin'ny 4:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny dia efa niariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa marinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany
amin'ny tsy lamalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'nandeferany mba hanehoana ny famarinana ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an' Jesosy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra efa nasehonao ny fahamarinana dia ny nanavotanao anay maimaim-poana tao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Jesosy isaoranay ianao fananaiky nanetry-tena ho fanavotana anay, tsy fahamarinana ambaran'ny lalàna fa fahamarinana kosa entinao manome maimaim-poana ho an'izay rehetra mino ny famonjena, ny fiainana ary ny fiadanana ao Andriamanitra. Manoloana izany nefa izay rehetra ry Tompo Andriamanitra ay dia marina ny teny izay nampilazainao ny apôstôly masina fa samy efa nanota ny olonao rehetra, tsy mendrika na dia nanonona ny anaranao akory azy. Manamaivana sy manamavo ny anaranao Andriamanitra, ny famonjena izay efa vitanao, ny finoana masina izay tianao hiainanay sy handraisanay. Izany fanamarinana izany Andriamanitra dia nataonay tsy mitsenona ka indreto izay mifona mangataka famindram-poa, mangataka famelana heloka mba hanananay fihavanana aminao Andriamanitra, hiverenanao aminay indray ary hiverenanay aminao ihany koa izao sehatra fotoana omenao anay hivavahany eto anatrehanao izao. Isaorana ianao re Tompo Andriamanitra ay fa Andriamanitra mamindra fo ianao, Andriamanitra miantra, tsy mitahiry fahatezerana fa miantso anay kosa hitodika aminao hatrany. Misaotra fa lehibe loatra aminay ny fitiavanao ary izay rehetrareto dia mbola manana anjara nataonao hanana fanantenana ny amin'ny hoavinay manontolo, koa ny famonjena izay vitanao indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana Jesosy no inonay hianteheranay ankehitriny fa manamarina anay, manamasina anay. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. We
Andriamanitra izay vavahantsika ravana dia Andriamanitra mohindra foa sy mamela heloka ho antsika izay mibebaka marina tokoa teo anatren'Andriamanitra mitsangana indray ny teny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izao efa hanao zava-baovao, koa ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va ianareo. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny Tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia ty ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Noho izany ry havana dia ambara fa voavela avokoa ny fahotantsika noho ny anaran'ny masina samia amin'ny deran'ny Tompo isika. Nahitany amin'ny avo indrindra ho an'andry amanitra. Petraka amin'ny fifaliana ianareo, iraintsika ny hira fanampiny 420 ny andininy faharoa iomanantsika ao amin'ny liturjiany tenin'Andriamanitra. Amaky isian'ny teny avy amin'ny soratra masina sika ry havana, Salamo 720 no vaky teny voalohany. Salamo 720 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy
fahaenina. Salamo fa fito amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Jehova no fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angivitako. Raha manatona ihinana nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina ka lavo. Na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amin'ny aiko aza, dia atoky ihany aho. Zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehova, izany no hitadiaviko, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Fa hanafina ahy ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampihery ahy amin'ny fierena ao andainy izy. Hanandratra aho eny ambony vatolampy izy, koa dia hisandratra ambony fahavaloko manodidina ny lohako. Ka hanatitra fanatitra iobiana ao andainy aho, hihira sy hankalazan'i Jehova aho. Amen. Dia mbola itoy vaky teny. Izany dia hitantsika ao amin'ny Efesiana toko fahaenina, andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Efesiana toko fahaenina, andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hita izany dia vakiana ny anaran'ny Tompo. Mifahara ary kasika ny fahamarinana amin'ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavonona-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga, izay azahoanareo hamono ny zanatsipika amin'irehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho amin'ny olona masina rehetra. Ary ho hay koa mba homenay ny ilobava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba amin'ny filazantsara. Mikadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Mbola hitony famakiana soratra masina. Toizantsika mivaky teny ao amin'ny filazantsara araky ny Jaona. Filazantsara araky ny Jaona toko fahafolo, andininy faha 1 amby 30 ka mitsahatra any amin'ny andininy faha 2 amby 70. Filazantsara ny Jaona toko fahafolo, atomboka ao amin'ny andininy faha 1 amby 30 ka mitsahatra hatrany amin'ny 2 amby 70. Rehefa hita zany dia hitsangana antsika hitsena ny filazantsara, fa izaho kosa amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara nasaiko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy. Ny Jesosy namaly azy hoe tsy asa tsara ny hitorahana hivato anao, fa ny fitenenan ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao Andriamanitra ianareo. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana. Moa izay nahasiany ray ka ny raina ho amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izaho zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asany raika aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no aty amiko ary izaho ao amin'ny ray. Dia nitady hisabotra azy ny ray ny Jiosy, fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany an-tafin'ny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovan'i Jaona Batisa voalohany, ka nitoetra tany izy.
Ary maro no nakeo aminy ka nanao hoe jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa, ary maro no nino azy teo. Ray Masina manamasihana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry vavakontsika tompoko, ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay noho ny famindraponao sy ny fitiavanao anay, satria nomenao fotoana indray zahay teo nahafahanay namaky ny teninao. Tehirizo aty aminay ny teninao dia ny fiainanao anay. Ny mpanomponao izay anazavy izany aminay dia arotsay aminy ny fanahinao masinao, ka ny sitraponao anie no aoka ho ambarany aminay. Izay koa Tompo dia mba olona akatoa ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amtomora antsika rehetra ny fahasoavana avy amin'ny Andriamanitra raintsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Salamo fahafito amby roapolo. Ny testamenta taloha dia mizara 3 na 4. Misy ny boky 5 voalohany atao hoe boky ny lalàna sy ny fiandohana, Genesisy hatramin'ny Deutéronomia, zany antsoina hoe boky ny Mosesy koa. Misy ireo boky ny tantara, nomboka Pitsara, Josua, mpanjaka voalohany, mpanjaka faharoa, tantara, Ezra, Nehemia, tantara reny zany. Misy ny boky ny mpaminana, nomboka amin'ny Isaia zany, Jeremia, Daniela. Misy mpaminany lehibe satria lehibe ny boky, dia misy mpaminany kely 12 satria kelikely ny pejy eo amin'ny boky zany, vitsivitsy. Fa misy koa zany ny karazam-boky farany dia ny boky tononkira sy fahendrena. Ireo zany ombonany boky ny Joba, Salamo, Oabolana, tononkira ary mpitoroteny. Mampiavaka an'izy io ireo boky ireo dia tenin'olombelona mankany amin'Andriamanitra, vetsivetsim-pon'olombelona amin'ny zavatra iainana mitodika amin'ny Andriamanitra. Raha ny boky ny mpaminana zao dia tenin'Andriamanitra midina amin'ny olombelona, midina zany izy zany descendante zany,
fa ity zany a tenin'olombelona miakatra amin'ny Andriamanitra asan-danty zany zay mampiavaka ny boky Salamo reny a tononkira ny Joba ny mpitoroteny ary matetika atao hoe fa izy fa tsy atao hoe toko amin'ny fotoana sasany zay zany satria tenin'olombelona fiainan'olombelona ny resahana misy fiderana misy fifonana misy fangatahana misy fisaorana misy ny fanehoana ny finoana misy lafim-piainana maro samihafa ao misy ny faharina eto dia momba ny finoana zany a ny Salamo 7:20 ny perikôpantsika moa mitana mafy ny finoana fa 70 taona ny fitezam-panahy ny foloanin-dahy zao ry havana dia zaraina amintsika zany a ny finoana natao amin'ny Davida satria Salamo natao amin'ny Davida izany zavatra roa ihany amin'ny hevitra poitran'ny Davida ny resantsika ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fiarahana mitoetra amin'Andriamanitra ny olona zany raha teo kristianina mitana ny finoana dia mila mahatoky an'Andriamanitra dia vakitsika andininy voalohany hatramin'ny fahatelo Jehovah ny fahazavako sy famonjena iza no atahorako Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko iza no angovitako raha manatina inona amin'ny nofoko ny ratsy fanahy zay fahavalako sy rafilahako dia izy aminy tafitoana kalavo na dia misy antokony mitoby ady amiko aza dia tsy atahotra ny foko na dia misy ady miatra amiko aza dia atoky ihamy aho ny mpanao salamo ny fahatokinan'Andriamanitra zany a io zany a no mahatonga ny finoantsika ho mafy le mahatoky eto a tsy hoe tsy manana tahotra na kely akory a fa tsy fiovana amin'ny tiana resaha tsy mifindra Andriamanitra tsy miova zay le mahatoky eto satria Jehovah ny fahazavana ho Davida raha miteny hoe fahazavana zany dia manomboka amin'ny faharina zany ka hatramin'ny apokalipsy zany fahazavana zany raha ny fahazavana dia nitamy dia foana sady tsy nisy endrika aizina tambonin'ny lalina zay zany a lazain'ny Genesis toko voalohany ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany fantatsika zany rehefa manoloana zany dia ahoana hozy izy misy ny mazava satria ny mazava ny fiandohany ny zavatra rehetra na ny aina na ny fiaina ary zay mahatonga ny Jaona apôstôly miteny hoe tamin'ny voalohany miteny dia tonga no fa avy eo izy miteny ary ambanimbany hoe tao ny tena mazava ny teminy ny simpiainana ary ny fiainana ny fanazavana amin'ny olona ary ny mazava dia mieritreritra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nahasakana azy ny Isaia koa miteny hoe indro aizina manarina ny firenena aizopitona manarina ny firenena fa aminao kosa no hiposahany mazava rehefa mazava dia mahatoky isika manao ny nataonao rehefa maizimezina amin'ny 10 alina na amin'ny 3 maraina mandalo ao Betsaretra rehefa misy ny mazava dia mahatoky isika ary zay zany le eo an-tsain'i Davida fiarovana mafy rehefa manana ny tompo fahazavana ianao mahatoky ianao fa ny ratsy fanahy dia mihinana ary ny olona dia miaratsy fanahy amin'izao ankehitriny izao tahaka ny mihinan'olona izy a no mitsentsitra anao a manaratsy anao a manenjika anao a fahavalo sy rafilahy fa raha miaraka amin'ny mazava ianao tsy tafitohana ozy izy fa le fahavalonao ndray tafitohana satria tsy manana n'le mazava izy fa izay rehetra manao ratsy ho Jaona dia tsy manatona ny mazava ndra ho aseho ny asa ary zay mahatonga amin'ny Davida samy aiky iza no atahorako iza no angovitako ady ny fiainana ekeny Davida zany mbola kely izy dia efa niady tamin'ny liona sy ny bera na orsa avy eo fantatsika niady tamin'ny Goliata sy niady maro raha vao miteny hoe ady Davida dia nandalo tamina niady ny tsaina na niady panahy na niady aranofo na niady mpianakaviana fisaraha anatin'ny fianakaviana mihitsy satria tamin'izy mbola tanora nenjeny rafozany rehefa antitra indray izy nenjeny zanany raha vao miteny hoe ady zany Davida dia niady rehetra ka na dia misy ady miatra amiko aza dia atoky ihany aho ilaina io fahatokinan'Andriamanitra tsy ny abeny sakana na ny amaro ny fahavalo ny jerena fa
le Andriamanitra ny tokony ho jerena, lehibe ny ao anatinareo dia Andriamanitra. Zay mahatonga azy miteny hoe Jehovah ny fahazavako, Jehovah ny famonjena, Jehovah ny fiarovana mafy amin'io. Ary ino amafisin'ny Paul apôstôly ao amin'ny Efesiana 4:9. Adinitsika ho Paul apôstôly fa itsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa misy ady koa eny amin'ny rivotra amin'ny fanjakany fahamezina, izay le fanjakany maizina, izay le matahotra amin'ny mazava. Izay no teneniny eo amin'ny 2:20 sy ny 3:20 izay tsy nivakitsika hoe itsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana, ary ny mpanjakan'izao fahamezina zao dia ny fanaharatsy eny amin'inona? Eny amin'ny rivotra. Ka ireto misy fiadiana maromaro, Paul apôstôly iadiana amin'izany. Paul apôstôly amin'ny mako migadra, iraka migadra aho izy nivakiana teo. Amin'ny Paul migadra satria izy migadra izy fa liberté sous conditionnelle na izay ilazana azy fa marana maso, misy miaramila foana miaraka aminy rehefa mandehandeha izy, fa izy tsy hoe mijanona fotsiny ao amin'ny tranomaizinao. Ka jeren'ny Paul tsara ny miaramila eo akaikiny dia hitany fiakanjony le miaramila, izay mitany saina eo. Inavy ny karazam-piadiana resahana eo, misy fehin-kibo be mibahana eo amin'ny kibony eo. Fahamarinana zany io Paul apôstôly, mila mikatsaka ny marina manao ny marina. Nisy koa ny fiarovany tratra ozy izy. Inona le izy? Fahavonona am-panahy amin'ny filazany tsara ny fahavonona am-panahy. Ny rariny fiarovany tratra. Natao hoe rariny dia ny tokony asao tsy ny tokony atao mahalohana ny zavatra anankiray. Ny rariny dia manavaka natao hoe égalité sy ny équitable sy ny takan'izany. Dia raha misy moa sarisary ataony manam-pahaizana hoe raha olona tsy mitovy olona tsy mitovy alava zany ambadiky ny tamboka zaraina tabore mitovy tsy mety, satria le fo kely tsy mahita foana na ataona mitovy ary satria nao mieritreritra hoe mena tabore mitovy zareo dia tsy mahita izy fa fo kely, fa tokony maninona ny taboreny, tokony lava kokoa satria izy fo. Zay ny manavaka amin'ny natao hoe rariny sy natao hoe marina. Ny rariny zany misy kajy atao mba hampirindra ny fiarahamonina, reny ozy izy fiarovany tratra. Misy kiraro koa hitany tamin'ny miaramila, mila vonona tsara manao kiraro zany, bodequin zany na bebote ozy nareo kehitriny zany takan'izany. Fa amin'ny finoana na vahany manokana zany apinga, satria ny devoly dia mitifitra zana-tsipika flèche, ka ny tsipika dia mitsatoka anelanelany izay tsy misy fiarovana amin'ny olona. Feno fiarovana ny miaramila romanina, fa anelakelaka izy ireny mba hahafahany mihetsika, misy elanelany ihany izy ireny. Eo ny kendren'ny fahavalo, izay ny ilanan'le apinga na ny bouclier zany, satria zany amin'ny elanelany akanjo vinao na anelanelan'le hazo rarina na hoditra dia tafiditra. Ary zany ny aviany teny hoe tendon d'Achille, tantara efa talohan'i Jesosy Kristy zany. Le Achille io zany tsy resy anady mihitsy, sady mery miazakazaka, satria raha mbola kely izy nalainy reny dia natsofony tao anatin'ny karazana sidra, satria izy demi-dieu zanak'Andriamanitra, dia tsy mety dia nanjary tsy mety maty izy. Ka ny tongony aminy tsy tafiditra tao satria natsobony tao tanteraka le zazakely, verina avy tany izy dia tsy mety maty izy natifirina, satria le flèche reny misy poiziny izy reny. Rehefa vo zany Achille tsy mety maty. Fa tamin'ny guerre de Troie zany nisy zalana ndefa tsipika anjoanjo amin'ny hafanam-po dia navony tongony, dia iny nahafaty azy, satria le tongony ary ambany le tsy nasianan'le fanafody no mahafaty azy, na dia tsy hain'le zalana. Iny naviany hoe tendon d'Achille. Io koa zany ny ataon'ny devoly, mitady izy zay irika, zay lavaka, manomboka amin'izay lavaka rehetra eo aminao dia diran'ny devoly avokoa, aoka zavany resaka, na ny masonao na ny sofinao na ny lavaka rehetra tsy hita maso aminao idiran'ny devoly avokoa. Ary zay ilana le ampinga. Ary ny devoly zany dia amin'ny anarany hoe diabolos na diable. Diable zany misy teny hoe dia,
à travers na frony dikany dia ny bolosy avy amin'ny teny hoe balo manipy ny dikany ny devoly dia mitsofoka ny elanelanareo dia manipy mampisaraka anareo mitsofoka ny elanelan'ny mpivady izy dia miady le mpivady mitsofoka ny elanelan'ny mpiara-mianatra izy dia miady le mpiara-mianatra mitsofoka ny elanelan'ny fiarahamonina izy dia mivaky ny fiarahamonina ny devoly zany dia diabolosy mampisaraka ary zay ny ilana le ampinga ho Paoly apôstôly fa ny fiadiana zany dia roa karazana misy ny fiadiana fiarovana defensiva hozy nareo misy ny fiadiana famelezana na offensive leny grenade reny dia misy defensiva sy offensive tokana amin'ny fiadiana famelezana dia sabatry ny tenin'Andriamanitra sy bavaka teo amin'ny miaramila romanina izy rehetra manana sabatra daholo na glaive fa misy ny arsepy tifitra misy mpitamindefona misy ny sisa sy ny sisa fa tsy maintsy manana sabatra izy rehetra zany lazana amintsika hoe mila matoky an'Andriamanitra isika mandray an'ireo fiadianareo dia miaraka amin'Andriamanitra fa ny zavatra faharoa resahan'ny Paoly apôstôly amin'ny resahan'ny Davida dia ny fiarahamonina amin'Andriamanitra rehefa matoky an'Andriamanitra dia miarahamonina aminy verenantsika ny salamo 720 ny andininy fahaefatra mijery vakitsika salamo 720 andininy fahaefatra vakitsika zavatra iray loha aminy nangatahako tamin'i Jehova izaho mitadiavo dia nitoetra tamin'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova na mindinika aho amin'ny tempovolony maninona moa Davida mangataka amin'Andriamanitra zavatra ray ihany tahaka ny Solomona koa nangataka zavatra ray ihany dia fahendrena tsy nasiana kado tsy nasiana inona hita amin'ny Davida ny fanalahidiny fa ny fiaraha-mitoetra an'Andriamanitra dia azohanao ny zavatra rehetra sisa rehetra izay mantonga azy mitena zavatra ray loha ihany no angatahako dia nipetraka amin'ny tempolinao raha mba manao an'izany tsika kristiana zava-dehibe iza ny manana sy vontona lahelo ny tempolin'Andriamanitra izy zany dia zavatra ianarantsika tsy dia tamanao anatin'ny fiangonana isika ny fisokafan'ny fiangonana isanandro isanandro dia mariky ny fahaveloman'ny fiangonana matanjaka dia misokatra isanandro misy olona mivavaka foanao misy olona manao zavatra foanao misy olona miofanao misy olona manao sampanao isanandro soatra mitombo sika fa mitombo ny fisokafan'ny fiangonana eto amintsika ary ny olona dia tokony hankana amin'ny fiangonana na tsisy zavatra atao azy afaka mitsofoka anao manahirana mako hoe danadana iparivan'ny andro amin'ilay olona mangalatra solo sy ny sisa fa afaka maka fanalahidy amin'ny tompona andraikitra ao ianao dia miditra ato mandoalika mivavaka zavatra tokony ataony mino zany tamana ao amin'ny tranon'Andriamanitra ary satria io izy Davida fialofana fierena fandosirana toerana fandosirana ny olanao sy ny sisa fa itsika zany tsy dia mpakaty mpiangonana dia kaonina sasany moa tsy mankana mpiangonana raha tsy servisy ary zay ny manahy mahafaty ny fiangonana an-dafa atao musée satria natao hoe mivavaka amin'izareo lahady ihany dia atao lahady daholo na ny fivoriany sampana na ny décorana ny bro na inona amin'ny lahady ho avokoa ary na pastera raha lahady ihany anao vao pastera fa ny pastera lasa mikarama izy sisy zavatra totsiny izy ny olona any tsy azo vangina trano tsy inona fa dia amin'ny lahady indray vao miona aza mahafo ny fiarahantsika fa amin'ny olona zany dia tokony mitoetra ho antramin'i Jehova ary zay ny tadiavin'ny Davida ny zavatra rehetra dia azonao ato toto nandraisanao ny fahasoavana ho an'ny zanakao ny batisa sy ny sisa ato nandosiranao ny fakapanahy azo atao dia azo atao na dia miditra amin'ny tokotanin'ny mpiangonana io ihany raha mino ianao miodina amin'io ianao dia misento dia fantatra Andriamanitra zany fantatra Andriamanitra zany fa itsika dia tsy dia tamana ao amin'ny tranon'ny fiangonana tahaka ny olona anankiray niady mivady dia noroan'le rangahy le madamo io moa indraindray niady ny mpivady tsisy dikany
tsisy le mamoa fady hoe nijangajangana takan'izany le izy fa hevitra tsy mitovy dia ndany ianao rono ny entanao dia inona no entina ozy le madama ento daholo zay tianao izy le ry sady tokozitra izy eo mba mivoaka tokotany nandinika atao le madama dia nivavaka mbola tsy fony le tokantramony dia nivavaka izy nefa vao nivoaka avy tao le rangavo janony eo ambaravarany eo direny nivoaka tsy mitondra ninina le vadiny nandekely ny madama nidepasy azy rehefa nidepasy azy sotomony tamin'ny vonjinakajony avy ty aty ozy izy fa ianao ihany ilay dia nampidiriny tao an-trano satria izy efa nanta zay tiako entina zay tianao izy le ry sotomony madama amin'ny vonjinakajy ianao ihany tiako entina ozy izy satria rehefa azo le rangaha azo daholo koa ny zavatra ao an-trano zava-dehibe ny fankanesanao amin'ny tranon'Andriamanitra tany saina Davida eto hoe na mijerany fotsiny ara ozy izy dia efa mahafaly aho fiafenako io amin'ny andro fahoriako hiereko io ary ino mampisandratra amin'ny zavatra rehetra ino mampisandratra amin'ny zavatra rehetra nisy tantara malaza fatatsika tanan-dafy zany izy tsy mahay amin'izay hoe mivavaka sy ny sisa fa rehefa mahita le fiangonana misokatra izy dia mitsofoka eo izy dia miteny hoe ry Jesosy za ihany ty ozy izy dia lasa izy mivoaka zay foana ny fanaony zany rehefa mandalo fiangonana izy dia mitsofoka hoe Jesosy za ihany ty zay foana no ataony dia ndray mandeha narary mafy tsy nety sitrana dia tsy hita zay atao dia tonga Jesosy namangy azy tonga Jesosy namangy azy urgent gagabe izy fa hoana ozy efa reraka za ihany ty le Jesosy vanginao taitra tamin'ny toromasony aretina izy tsy hitany nalen'le Jesosy sitrana izy ay feza teny ray ilain'ny tompo aminao raha mankaty ianao tsy voateranao teny lavabe Jesosy jereny zanako jereny fiainako ampy azy zay fa itsika matetika tsy tamanao amin'ny tranon'Andriamanitra izay ny ampianarana ary izy miverimberina io salamo 7:20 ange atsika inona ny famaranana ny salamo 7:20 atao amin'ny hira fanampy amin'ny 7:70 ambadika kely ao jere kely ange ahoana ozy izy dia hitoetra ao an-tramin'i Jehova andro lava verimberina be io amin'ny salamo tombony ho anao ve mankana amin'ny mpiangonana iza no hiakatra amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra zay mahitsy fo miverimberina foana io resaka tempolin'Andriamanitra ary ny tempolin'Andriamanitra tsy eto ihany fa ny tokantranonao koa zay mampiantrano azy ny tenanao koa fa ianareo izy ny tempolin'Andriamanitra ao anatinareo nareo ny tempolin'Andriamanitra izay manimba ny tempolin'Andriamanitra simban'Andriamanitra koa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy izaho eo aminy izy ho zanako ary izaho Andriamanina ka raha miteny i Davida eto hoe tana mafy ny finoana dia zavatra resa aminy dia izao mila mahatoky an'Andriamanitra isika na dia matahotra aza miala aza miova zay no dikany betsaka koa ny zavatra njoan'i Davida fa tsy niala tamin'Andriamanitra izy ary ny faharoa mahazo toa mamonjy ny tempolin'ny Andriamanitra na tsy aninona ary ianao zay mahatonga ny olona mandeha mamonjy tempolin'Andriamanitra mandala eo nendrea mankany amin'ny chapelle Ivato dia za rery dia misy olona manontany rehefa mikan eo miditra eo dia izy ny olona fa nga misy vavaka ao pastera fa nga zany rehefa tsisy olona mivavahana zany dia tsy mankao na mijery an'io ianao borao ny fiangonana sy ny sisa mijery ny fiangonana dia misy zavatra voarainao izany fiangonana zany dia zavatra masina ary zay no ianarantsika manaraja ny tranon'Andriamanitra fa rehefa mankeo ianao misy zavatra foana tonga aminao andramo izao fa tsara Jehova tsy nataotao fahatamy ny taberna kely ny tempoly teo amin'ny Israely fa mariky ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny lianao zay rehetra mahareraka anao na dia mihodina ny tokotany foana ianao ary zany tsy azo ny sasany mahatonga ny olona tonga aloha be mandeha mivavaka tsy azo ny sasany fa maiky izy iona hialoka amin'ny tranon'Andriamanitra ary mbola izy koa miala tara ao fa matetika tsy androtsika fa hiala anatiny hoe fa mianara amin'ny Davida isika
matokany Andriamanitra trany ary mitoetra ao amin'ny tran'Andriamanitra araka izay azo atao, dia hitombo mandrakariva ny finoantsika. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ivavaksika ary avako malala. Andriamanitra endre ny fitiavanay anao ary endre koa ny fitiavanao anay, satria dia mbola nomenao fotoana indray izahay, nomenao ny mpanomponao nanambara ny sitraponao taminay. Ary ankehitriny izahay dia mahatsiaro sambatra manoloana izany sitraponao izany, satria ny teninao tokoa dia teny fanilony tongotray sy fanazavana ny lalanay, ary aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Koa dia isaorana ianao izany. Manoloana izany anefa Tompo dia mahatsiaro izay fa tsy mendrika, satria dia mitonona ny tenanay ho kristianina kanefa tsy miorina amin'ny finoana akory izay. Tsy mahatoky anao Andriamanitra fa indraindray dia mivadibadika mandrakariva, manoloana ny tahotra, manoloana ny zava-misy izay miseho amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ho ankehitriny Tompo dia misaotra anao izay, mankasitraka anao ny amin'ny fitiavanao ka mbola nitenenanao anay indray tamin'ity andro anio ity. Fa mila mahatoky anao Andriamanitra izay, ary mila manana finoana tahaka ny Davida mpanomponao, izay niorina tao aminao mandrakariva ary nitoko taminao Andriamanitra mandrakariva. Ary eo anatrehan'izany ihany koa amin'ny maha-kristianina anay dia tokony azoto mamonjy ny tempolonao masina izahay, satria aty amin'ny tempolonao masina no iaonanay aminao Andriamanitra, hanomezanay voninahitra ny anaranao, hiderana ianao ary hitondrahanay izay rehetra manahirana anay ihany koa. Ka dia ankehitriny Tompo dia mamindra fo mamelany elokay ny amin'izany tsy fahatokinay anao Andriamanitra izany. Ankehitriny ihany koa izay dia te hisaotra anao ny amin'ny fitantananao ireo zanakao izay noentinay teto anatrehanao ny amin'ny fanadinana